tonga tsy daholo zanagasikara mbola avy nareo resadresaka mahakasika ny fiaina vehivavy de hoe ny afa-jaza ny fiainana vehivavy rovina indria no mety miverina fadim-bolana raha ny tokony izy miverina isam-bolana ihany fadim-bolana raha ny tokony izy zany eny amin'ny ray volana sy tapany aorinan'ilay afa-jaza indri no miverina fadim-bolana samy manantoe-batany nefa ny vehivavy fa tsy rehefa tapitra ray volana sy tapany tonga de tonga ako ny vehivavy raha ohatra indrika tato amin'ny ataontsika roapolo taona indri ny afa-jaza de mety any amin'ny ray volana sy tapany miverina fadim-bolana ka raha ohatra indray nefa indri ary amin'ny 5 taona na 7 taona indri sendra afa-jaza somary kelikely raha ny vehivavy rehefa miakatra ny taona de mety tsy ho verina izy raha tsy afaka 2 volana 3 volana ny hoany ina de miankina ny fikorontanan'ny hormona ny vehivavy zay no mampatonga ny fadim-bolana zaho anefa rovina nareo zany tokony hanamboatra zazakely de tsy mipingapinga koa aloha rehefa vo afaka le teo de andeha hanamboatra indray ilay tranonjazandriao iny mbola vo hiverina tony teo aloha indray iny zany hoe le izy arange vaky manta tao le izy sarotsarotra mitovy ny vehivavy teraka ihany ny vehivavy afa-jaza antony de satria ilay mbola nodiovina tsara mihitsy ilay tao anatin'ny tranonjazandry tao ny potika raha rehetrarehetra sy ny rehetrarehetra zay vo afaka hoe fijerena madio tsara le izy rena ny mampatonga an'ilay hémorragie sika sy ny blablabla raha tsy voadio tsara iny de anisany manimba lay ao anaty ao ka tsara zany mampiasa kapoty aloha ny vehivavy indria ilay hoe mieritreritra indray nareo anamboatra zazakely mandra-pa miandry an'ilay fadim-bolana miverina indria raha ohatra kosa aloha 5 volana tsy miverina fadim-bolana de fa tsy normal zany misy fikorontanany hormona de miverina manatona gynécologue anatin'ny 2 volana na 2 volana sy tapany miverina fadim-bolana indri farafaratsiny de eo am'izay nareo miverina aloha indri mandeha makany amin'ny gynécologue jerena salama tsara ve natodindry ao ary manahoana ny firafitry ny tranonjaza so de mangatsika ve raha mangatsika de mbola tsy afaka mitondra zazakely indri zany fa mbola mila fanamboarana tsara le izy raha ny tokony izy zany 3 volana ao arinan'ilay indri afa-jaza iny no manamboatra zazakely satria indri toy ny vehivavy miteraka ihany ndry ilay afa-jaza ity de natokana ho an'ny lehilahy ihany koa ity mieritreritra be voka zanak'olona so de la mieritreritra zay mantsy ny lehilahy mantsy lay tsy miasa saina be fotsiny mametraka ranonaina fotsiny asantrin'le rony de miala bala de miandra le vehivavy miteraka de mampirafy kely aloha manalazy ny ataon'le rony fa tsy mijery an'ilay vadiny mihitsy hoe inona ny tena fijaliany ty vadiko ty mahagaga mihitsy le lehilahy malagasy ho andry zany ry princesse eo ihany koa ina mampatonga ny vehivavy mety sendra ho afa-jaza de eto ny adi-tsaina ilay fikorontanan'ny hormona eo ny reraka be loatra de ilay adi-tsaina tsy ampy torimaso ny nona ny nony ihany koa matetika marary io mangirifiry eto ihany koa indrila samy binabina ny vatandry ka raha ny tokony ho izy ny vehivavy be voka de mila manafiaina stable hotsika tsy tena hoe matory be akory ny ataondry fa mba mila mana le fiainana ambale hoe atonony koa zandria satria misy olona anankiroa anatin'ny vatandry ao de mila mijeran'izay ihany koa ny lehilahy ny fiareta-toro tsy azo atao mipetraka ela be tsy azo atao mitsangana ela be tsy azo atao ary eto koa ny adi-tsaina tsy azo atao rehefa mitambatra zay de avy eo lasa mampalahelo masto